Ahoana marina, tena mahay ny asany tokoa ve ny mpitondra fanjakana? Roa taona mahery tokoa izay no lasa dia tsy mbola nisy fantrana lalina toy izao teto Madagasikara raha tao anatin'ny 10 taona. Anisan'ny firenena manitra indrindra eran-tany i Madagasikara araka ny fanadihadiana navoaka ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI tamin'ny taondasa. Eo ny antony ara-politika tsy milamina sy ny fitantanana ratsy sakana ho an'ny toe-karena hoy ny teo anivon'ny FMI. Ambany dia ambany tokoa ny taham-pahaveloman'ny malagasy noho ny faharatsiany ny fahari-piainana. Na inona ny ambaran'ny mpitondra fanjakana dia mpitondra mitavozavoza, mpilalao aim-bahoaka, manao tsirambina isak'izay mandeha no misy eto. Tsy manana fanatretena fa baikony ambopo politika, manao vava-tsiambina. Hafa mihitsy ny zavatra maika sy lara-pahamehana ary tena samy manana mahamaika azy. Mahasarika an'ity mpitondra fanjakana ity mantsy ny aitraitra sy ny fananganana fototra-avitrasa tsy natao ho an'ny vahoaka malagasy. Isika izay tafiditra ao anatin'ny valanaretina coronavirus andiany faharoa izay tena mahery vaika kokoa noho ny andiany voalohany, kanefa ny fananganana tana-masoandro no mahamaika ny mpitondra fanjakana ankehitriny araka ny tatitra ny filan-kevitry minisitra faranteo. Ny tena mampalahelo azy dia vitsy amin'ireny fampanantenana nataon'ireny no hita fa tanteraka ankoatra ny fanohizana ny asa vita amin'ny fitondrana teo aloha. Aiza zao ilay orinasa nolazaina fa amokatra etanol goavana indrindra ty Afrika izay nametrahana vady fototra ny 7 martsa 2024 tany Ambilobe. Ilay fanaovana digitalisation an'ireo karine pokotany sy fanomezana solosaina ho an'ny fokotany. Tsy lazaina intsony ny gaskara, ny flyover izay nampanantenaina nandritra ireny vanim-potoana ny Covid-19 andiany voalohany ireny. Ahoana ihany ny fanantanterahana ireo velirano 13 roa taona ty aoriana. Ilay plan émergence Madagasikara na ny PEM aza moa dia mbola saro-piterahana. Satona fotsiny ihany ireo fa efa nilaza sy miara-mahita ny rehetra amin'izao fotoana izao fa fampatoriana mitsangana ny vahoaka tsy mbola tonga saina ireny rehetra ireny. Voapirofo aloha izao fa dia fanjakana tsy mijery lavitra no sady tsy misy soro-dalana sy lalan-kivoana mazava no misy eto amintsika ary dia mandeha anjamba ny eny foana ihany. Ny tsy fahaiza-mitantana sy ambopoty izy toerana ve no zary anaovana sorona ny vahoaka? Raha jerena ny zava-misy ankehitriny indrindra amin'izao ady atreha Madagasikara amin'ny Covid-19 izao dia tsy mahagaga raha toy izao ny fiparitany Covid-19 eto Madagasikara satria efa diso paikady hatrany am-boalohany ny mpitondra fanjakana. Fomba fiasa fiafanao n'ity mpitondra fanjakana ity ny fanaboriborina resaka sy ny fampandriana drisa lava. Lazaina fa milamina sy mety ny zavatra rehetra, mandeha antsakasy andavany ny fiatrehana ny valanaretina. Ny zava-misy nefa olona marany amin'ny hopitaly no mitsipaka, tsy ampy oksizena, tsy maraka ny fandraisana an-tanana, ny mpiasan'ny hopitaly misy lasibatra satria tsy ampy ny fiarovana. Ny fanoherana nefa etsakilany dia tsy mitsahatra ny misintona lakilosy saingy ahirika foana. Nolazaina foana mantsy fa tenin'ny resy lava sy mpitady toerana hatrany izay rehetra lazainy ny mpanohitra. Ny mahagaga nefa dia manaraka ny tenin'ny mpanohitra ihany izy ireo rehefa atenda ny ranombary. Mbola iverenantsika hatrany ny resaka vaksiny tsy nampiraika ny mpitondra fanjakana malagasy satria ve hoe mpanohitra no mitaky ny fampidinany vaksiny dia tsy noenoina? Satria ny filoha marika-ravalomanana ve no nilaza izany ka tsy mataitra ny mpitondra fanjakana? Tsara nefa mampafantatra ny vahoaka malagasy fa ny hevitry ny filoha marika-ravalomanana hatrany no arahany ny mpitondra fanjakana rehefa tsy manakale intsony ny mpitondra. Nisy ny fangatana fanakatonana sisy tany dia hoe izahay zao no eto, tsy mafy noho ny pesi tio, kanefa nanidy ihany avy eo rehefa tafiditra ny valanaretina. Izao ndray efa tafiditra sy miparitaka eto Madagasikara ilay Covid-19 variant avy atsy Afrika Atsimo dia mbola miandriandry sy mitavozavoza izay tsy izy ny mpitondra fanjakana amin'ny fanafarana ireo vaksiny ireo. Ny ministry ny toe-karena aza moa dia nilaza fa isan'ny mampitombo ny teti-bola-panjakana 224 ny fiomanana hividy vaksiny. Etsakilany ny ministry ny serasera nilaza indray fa tsy hividy sy hanafatra vaksiny indray. Izao anefa ny verin-dalana efa mafy niady vao hoe
anafatra vaksiny indray isika sanatria andrasanao fatin'io aretin'io avokoa ve ny atsasaky ny vahoaka malagasy vao anafatra ireo vaksiny fanefitra ianareo na ireo solombavambahoaka anatin'ny miara-manonja aza dia efa niaiky fa tsy misy afa-tsy ny vaksiny ireryany no afahana miady amin'ity valanaretina mandripakolona ity. Be ampo be fatany tsy manaraka ny tenitenen'ny hafa io tsy adalampreda marka valmana miteny andao tsika nafatra vaksiny dia nareo moa amin'ilay tsy te anaiky an'izay dia hoe namoriny akademisiany na oui dia aveo dia hoe nafatra nanaiky ihany fanao an'le dia ataovy akinanga indray koa iny fa mbola tsisy vahaolana eto akoatra an'izay aloha zany no hitantsika hoe io ny ekeny zao tontolo zao hoe le vaksiny ary ny olona miazakazaka makany dia tsika tsy havita tena rereto fa mila miazakazaka makany noho izany raha endry ny fitondram-panjakana dia ny mampiazakazaka ny mety azahoantsika vaksiny mitaha amin'ireo nosy manodidina antsika ireo ohatra ny Maurice ny tsasany zay ny tokony ataon'ny Madagasikara zay hoe ahoana ny ampiazakazaka an'izay fa raha tsy zany dia taraiky eto tsika tsisy asa afaka andeha eto dia ho tena farahidiny tsika amin'ny fameloma-tena dia za tsy te hafantatra hoe raha pitso raha afaka pitso sady matin'ny anoanana ny gasy no matin'ny aretina. Raha fehezina izay rehetra voalaza izay dia tsotra sady mazava menatra amin'ny fiamorany amin'ny fanampahan-keviny ny mpitondra fanjakana satria nanaraka ny teny lehibe ny mpanohitra tena miasatra ny toedrarà eto amin'ny firenena ary tsy fantatra izay hafarany ity krizy goavana ara-pahasalamana mahazo antsika ity. Baraingo tanteraka no avy izany rehetra izany dia manamarina ny filazana hatramin'izay izao fihetsika izao fa tsy niomana ny hitondra ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao satria tsy hainy ny manavaka ny lahara-pahamehana sy ny tena maika ary ny rendrarendra fa ahoana marina e. Ahoana marina e.